tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fifaliana ho antsika mandrakariva riavana ny azotsika mihaona sy mifampidinika amin'ny alalan'ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity. Ary dia mba iray feo amin'ny mpanao salamo isika anao hoe ny didinao no iravoravoko tsy ho adinoiko ny teninao. Salamo fa 720 ny 440. Tsy ho adinoina tokoa ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia miazona ny fanekeny. Zay aorony amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny teniny izay mitoetra mandrakizay. Araka ny fanambarana nataon'i Jesosy manao hoe ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Mateo 4:25-30. Fa tsy tian'Andriamanitra ho levina na ho foana sanatria ny fanekena izay ataony amin'ny olona mba hampaharitra ny famondram-pony izay amonjen'ny olona mpanota. Fa noho ny fanekena izay nataony dia maharo-po sady be famondram-po amintsika tokoa izy mba tsy hahavery antsika fa ny mba hitoerantsika maharitra amin'ny fahasoavany dia isika handova ny fanjakan'ny famonjeny dia ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy azo ampiororona mandrakizay. Ho amin'izany dia avozon'Andriamanitra ny fanekeny amin'ny olony mba hanamafisana orona izany. Koa tahaka an'Andriamanitra izay manavao ny fanekena amin'ny olony dia adidin' izay rehetra mino azy koa ny manavao ny fanekena izay nataony taminy dia ny fanoloran-tenany ho an'Andriamanitra. Ary izany no hevitra izay mpanjinitsika koa amin'ity andro ity dia hoe ny mino manavao ny fanoloran-tenany ho an'Andriamanitra. Ny mino manavao ny fanoloran-tenany ho an'Andriamanitra. Araka izany, Andriamanitra dia mihazona ny fanekeny sy manavao izany tokoa. Ary ny fiantsona izay iantson'ny olona handray ny famonjeny sy andova amin'ny fanjakany dia tiany koa mba hitoetra ary tsy miova. Eny, na dia ho aza ny fahatsotsan'ny olona dia ny fivadibadiany sy ny firoaroavan-tsainany noho ny fahalemeny dia noho ny mahampanota azy. Ary amin'izany dia lazay ny soratra masina hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa ny fanomeza-pahasoavana sy ny fiantson'Andriamanitra dia tsy misy hanenenany. Romanina 12:7-20. Izay midika fa tsy mba manometsiny ny olona izay antsony izy, fa voasoratra aza manao hoe ary izay notendriny no nantsony koa, ary izay nantsony no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Romanina 12:30. Saingy adidin'izay rehetra nantsony kosa dia izay mino mianarany sy manaraka azy ary manao ny asany ny mitandrina ny fiantson'Andriamanitra aminy sy mikolo izany mba ho fiantsona velona, ho fiantsona mamokatra mandrakarivo izany, fa tsy ho fiantsona manginana na matimaty na koa tsy mamokatra sanatria. Dia araka ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpianany manao hoe izaho no nifidy anareo izy ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba hareta ny vokatrareo mba omeny ray anareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako na inona. Jaona 5:40-40. Fa raha tsy araka izany planin'Andriamanitra izany kosa dia hoy ny Tompo, fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika ianao mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa halohan'ny vavako ianao. Apokalipsy 3:7-5 sy 9.
dia misaotra an'andriamanitra tokoa isika riavana noho ny famorampony tsy hita lany zay amin'ny rano fo amintsika fa tsy mbola nytapahany ny volotaratorotoro ary tsy novonoiny ny lanjiro manetona araka ny matitoko faharoambin'ny folo andiny farapolo manondro anisy atoko faharoamby efapolo andiny fahatelo zany de endriky ny tsy fahataterahantsika dia ny tsy fahalavrariny ny fiantsonantsika araka n'izay voatendrin'andriamanitra ny am'izany indrindra no natonga ny paoly apôstôly ampitandrina iropino to korinto manao hoe amin'ny anaran'ny tompo koa izay manao azy fa efa mijoro tsara de aoka izy hitandrina fandrao ho lavo korintianina voalohany toko fahafolo andiny faharoambin'ny folo ary dia mampitandrina amin'ny fomba mivantana ny mino ny tompo ka manao hoe amin'ny anaran'i jesosy maro zay voalohany no farany ary zay farany no ho voalohany matitoko fahasivy folo andiny fahatelopolo teny izy zay milaza fa tsy mizotra ho azy na mandeha ho azy ny lalam-piantsona na ny lalam-pino zany de ny lalam-piainano amin'andriamanitra fa zoin'ny ady ary ady mandrakariva azy saingy adiny mpandresy ny adiny mino dia ny adiny finoana de ny ady amin'ny tsy fahamarinana de am'izay rehetra manohitra ny sitrapon'andriamanitra sy ny fiandrianan'andriamanitra amin'ny mahatompo azy ady tsy mora atao tokoa zany sady ady lavitra ezaka satria adin'andriamanitra ary manlony zany no atsiarovan'ny olon'andriamanitra ny tsy fahatanterahany de izy zay mbola mety ho trapalemena tojo fangatsiahana azy ary fatora ny fahazarana hanika mila fanavaozana amin'ny fanolorantena n'andriamanitra izy mba handesy asa araka izay efa niantson'andriamanitra azy sy nanovany fanekena masina taminy ary dia tsarona ny teny mandrakariva hoe tsy andriamanitra ny maty fa andriamanitra ny velona ho izy ka ny maty tsy hay hanompo n'andriamanitra fa ny velona no hiderany anarany amin'ny fanompona azy koa dia izany fanavaozana ny fanolorantena izany raha teo no takeny ny fiantson'andriamanitra azy dia ny fiantsona zay no raisin'ny olony tamin'ny finoana ary velomany koa amin'ny finoana fa ny finoana dia tsy nianameloko azy sanatria noho ny tsy fahataterahany fa miasa kosa hamonjy azy amin'ny fahalemeny sy ho amin'ny fanatanterahana azy indrindra arak'izay nitson'andriamanitra azy ka hiazonany ny fanekena zay nekeny hatramin'ny farany fa hoy ny soratra masina raha mampatsiahy ny ohatra zay nomeny abrahama antsika rain'ny finoana manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fa tsy nianana ny amin'ny teny fitiasan'andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezi ny finoana ka nanome voninahitra n'andriamanitra ary natoky indrindra fa izay nolazain'ny tompo de hainy atao koa dia nisaina ho fahamarinana abrahama izany romanina toko fa efatra ny andiny faharoapolo ka hatramy fa roa amby roapolo fa raha voasoratra hoe fa fahasoavana no namonjenantsika amin'ny finoana araky ny efesiana toko faharoa andiny fahavalo dia mbola fahasoavana ihany koa de ny famorampon'andriamanitra amintsika no aretantsika miazona amin'ny finoana ny fanekena zay nataon'andriamanitra tamintsika ho amin'izany de hoy ny apôstôly paoly manompo amin'ny havoazam-panahy isika fa tsy amin'ny haelan-tsoratra romanina toko fafito andiny fahadimy tapany faharoa zay adikatsika hoe manompo amin'ny fanavaozany fanahy masina mandrakariva fa tsy amin'ny fahatokinany fahelan-tsoratra zay ilazaina amin'ny tena ankehitriny hoe manana traikefa na efa ela ny antezana amin'ny asan'andriamanitra fa tian'andriamanitra ny manavao ary manavao tsy tapaka ny fifandraisantsika aminy sy ny fampotsika azy ary izy koa dia tsy manafina amintsika ny fikasany ny amin'ny fomba hitondrany antsika sy hitaizaina antsika satria raitsika izy arak'izany dia tsy azotsika atao ny milaza na milaza ny tenantsika hoe efa mahay ny asan'andriamanitra mazava ny tenin' jesosy raha maharitra amin'ny teniko ianareo izy dia ho mpianatro tokoa zany hoe miaino mandrakariva manaiky ho tariny fanahy mandrakariva manaiky anariny ny tompo azy araka ny ten'andriamanitra hoe anakaza manamavo ny famaizan'i Jehova ary aza tofoka amin'ny fananarany fa izay tiany Jehova no anariny de tahaka ny ataony ray amin'ny zanaka izay tiany izany oabolana toko fahatelo andiny fa raiky ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo
izany no fomba fanefen'Andriamanitra ny olom-bo afidiny zay tena tiany tokoa, dia mba hahatonga azy ireo ho zanaka mahatoky ka tsy mivadika amin'ny fanekena amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Manoloana zany dia hoy Jesosy raha mananatra ny olony zay variana izy, miambenaka ho reny tsara ny zavatra sisa zay saiky maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatren'Andriamanitro. Apokalipsy 7:2-3 zany, satria ho amin'ny fahatanterahana no niantson'ny tompony olony ary nanaova ny fanekena taminy, dia araky ny mibaiko zay meny Jesosy mpianany manao hoe ko amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Mateo 5:7. Ary dia ho amin'izany indrindra no nitenenan'ny Paoly apôstôly manao hoe fa asany isika voaforona atao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Efesiana 2:2 zany. Ezaka ho amin'ny fahatanterahana, zany no efitra zany tenin'Andriamanitra zany ry havana, ka tsy tanteraka nefa zany raha tsy misy ny fanavaozana ny olom-bo antson'Andriamanitra. Ny mino dia mila fanavaozana. Ny fototra ny angatsika amin'izany. Ny mino no resantsika eto, fa tsy ny hoe ny olona zay tsy mbola ao anatin'ny finoana ka mila iovafo na ateraky indray mba hidiranao fanjakan'ny lanitra toa Nikodemosy voalaza amin'ny filazantsara ny Jaona 4, na koa ny olona vao taomina hino sy andray filazantsara. Ka ny fototsy ny olana mantsy dia toy izao, dia ny fiheverana mety mahazo ny sasany, fa asa vita indray mandeha ny fanavaozan'Andriamanitra ny olona, araka ny teny Paoly manao hoe raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Korintiana 2:5-7. Amin'izany dia ao ray milaza fa efa nandalo fibebahana izy, efa niova fo izy, efa nanolo tena ho an'ny tompo izy, ao koa ny milaza hoe efa mifo izahay na nandray fifoazana sy ny sisa. Raha ny marina anefa, ireny rehetra ireny dia voadingana fiangana ihany, fa tsy tanjona fiafarana na fahataperana tsy akory. Zay antony nampitandreman'ny Paoly ny Filipianina raha nilaza tamin'izy nanao hoe rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino zay zavatra aoriana ka miezaka hanatratra zay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho, hahazoko ny loka ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Filipianina 4:4. Dia io lay satroboninahitra ny famarinana zay lazain'ny Paoly tamin'ny fotoana famaranana ny fanompony tetỳ an-tany. Dia araka ny teny manao hoe amin'ny anaran'ny tompo efa niady ny ady tsara aho, natanteraka ny fiazakazahana, nitahiry ny finoana aho, hatry zao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana zay omen'ny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro zay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Timoty 2:4-5. Fa tsy azotsika adinona ry havana, ny ohatra zay nataon'i Jesosy ny am'ireo virjina voalaza amin'ny filazantsara Mateo 5:12-2 zay nanambarany fa nisy tokoa ny virjina 5 endry ary nisy indrisy ny adala. Izany dia teny fanoharana ny am'izay rehetra ao anatin'ny ankonan'Andriamanitra, dia ny olona samy efa voadino rano Kristy kanefa misy ny mitandrina ny tenin'Andriamanitra sy manao ny sitrapony tokoa, ireo lazaina hoe virjina endry, ary misy ny variana ka manao tsirambina izany. Dia matoko tena angamba izy fa efa nidiovin'Andriamanitra sy efa nao marininy kanjo. Lazain'ny tompo hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Mateo 5:12-2 zany hoe olona lasa lavin'Andriamanitra na dia efa mba teo ihany. Teny sarotra loatra izany. Andeha ho fizintsika zao dinika fampiorenana antsika izao, manavozatsika tokoa ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo ary hitandrovana ny fanekena masina zay ny fanaovantsika taminy. Azo lazaina fa fandrika zay miteradoza sy fahavoazana lehibe ny fahatokitena zay mety mahazo na dia ny mino aza raha tsy mitandrina izy. Zay mahatonga sasany hiteny hoe efa mahalala ny tompo zay, efa fantatry ny tompo zay, efa nanompo azy nandritry ny taona maro, fotoana ela sy ny sisa. Hany ka tsy misy antony zay tokony andinihan'ny tena intsony na iavaozana ny amin'ny fiantsoana azy.
kanefa tsy miteny foana ny paoly apôstôly raha nananatra ampitiavana ireo mpiny tao korinto manao hoe amin'ny anaran'ny tompo dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy izaho toetra ny tenanareo korintiana faharotoko fa 10:15 ary dia hoy paoly miantso ny tenany fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aho dia ho lavina kosa ny tenako. Ny soto koa no fianatra ry havana fa tian'ny tompo isika hivelona amin'ny fahamarinany, hivelona amin'ny finoana marina mba ho velomin'ny fahamarinany dia ny finoantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fanompoantsika an'Andriamanitra noho ny finoana. Izany dia mba azotsika hiteny tahaka ny Jeremia mpaminany manao hoe hitako ny teninao ka nohaniko ary ny teninao no fifaliako sy firavoravon'ny foko fa nantsoina tamin'ny anaranao aho Jehova Andriamanitry ny maro. Jeremia 5:10-11. Mba tanteraka izany dia toky no omeny tompo amintsika fa mbola mivavaka ho antsika Jesosy mangataka amin'ny ray manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Jaona 7:17. Hanavao antsika ny tenin'Andriamanitra. Fa amin'izany dia antoka lehibe no omeny tompo antsika mba ho fanavaozana antsika dia araka ny fanambarany manao hoe indro havaoziko ny zavatra rehetra. Apokalipsy 1:5. Ho voninahitran'Andriamanitra raitsika zay mpiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy tsika mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.